tsy misy efa-tsy ny fampihavanana ihany no ahafahan'ny vahoaka malagasy mivoaka amin'ny krizy, ahafahan'ny firenena ihany koa miala amin'izao olana izao. Io ny fanazavana izay nentiny ny mpitory filazantsara laika raha naneho ny heviny mahakasika ny raha-pirenena izy rao. Ka nanapa-kevitra izahay ny mba anana anjara manokana ho fiantsona fitaomana ny firenena rehetrarehetra, ny voaka rehetrarehetra, mpitondra fanjakana isatsokajiny ny amin'ny isi ny filaminana, isi ny fitoniana, indrindrandrindra ny fampiavana eto amin'ny firenena. Raha malala ry piraira eto amin'ny firenena malagasy, zava-dehibe loatra ny sy ny firavonana, ny fankazona, fanoratanana amintsika sambytsika. Amin'ny mahiraky kristianay dia zany indrindra no programa zay iarahana aminay indray, ankoatra ny lefa mety ahitavanareo anay isaky ny maraina dia isy programa isaky ny zoma ao anatin'ny rovolana, sehatra zay afahatsika manatona an'Andriamanitra misimisy kokoa, afahatsika manaiky ny herin'ny Kristy mamela heloka izay mampiray eto amin'ny firenena. Tsy zahay no endry, tsy zahay no mahay sanatry ny vava, fa iraky Kristy kosa zahay iantso atsika ho amin'izany programa zany. Manomboka amin'ny herinandro avy zany dia isaky ny zoma ao anatin'ny rovolana dia iantsona atsika manomboka amin'ny siveo ny anaraka an'izany fandaharana zany mba ho sehatra lehibe afahatsika mampiray mampivondrona ny firenetsika. Arak'izany zany riavana dia manomboka amin'ny lahady zao zany anomboana azy, fa amin'ny herinandro dia manomboka amin'ny zoma. Fa raha fakapitso zany dia isy fandaharana vaovao eto amin'ny matv manomboka eo amin'ny isaky ny amin'ny sivy mahery kely eo hitondrana lohateny manao hoe fampihavana. Sambatra ny mpampiavana ozy ny ten'Andriamanitra fa izy hoe zanak'Andriamanitra, ka dia raisina ho tombontsoa lehibe amin'ny fanetretena sy amin'ny fitiavana ny saky antsika malagasy rehetra ao amin'izany fampihavanana izany.